Andriamanitra tsy azontsika ferana ka ataontsika anaty boaty, tsy voatery handalo amin'ny alalako, tsy voatery handalo amintsika mpivavaka, fa azon'Andriamanitra atao ny miteny amin'izao tontolo izao, miteny amiko, miteny amin'ny firenena rehetra amin'ny alalan'ny vavana mamolava. Azon'Andriamanitra atao ny miteny amiko sy aminao amin'ny alalan'ny vavan'ny olona mpivarotena. Azon'Andriamanitra atao ny miteny amin'izao tontolo izao amin'ny alalan'ny olona athée sy ny olona mpanompo sampy. Azony ampitenenina daholo zany. Ary tsy manana ny monopole hoe satria za olom-boahositr'Andriamanitra entre guillemets na olom-boafidin'Andriamanitra dia tsy maintsy zaho no hitondra ny teniny. Eny, mpitondra teniny aho fa tsy mpitondra teny exclusif. Ary vice versa. Tsy hoe kory ianao mpanompon'Andriamanitra dia tsy maintsy ho teny mpahendrena foana ny alohan'ny vavanao. Zay masy le problématsika malagasy amin'le patriarcat, satria io ny filoham-piangonanay, satria io l'olona ny fiangonanay, dia ny zavatra lazain'ny vavany tsy maintsy marina ex cathèdre ka dia zany ary ny teny tompo isaorany Andriamanitra. Tsia. Mety olona tsy nandalo fianarana, mety olona adala, mety olona mamolava, mety olona tsy matahotra an'Andriamanitra, fa azon'Andriamanitra ampitenenina izy. Ary amin'le fampitenenana zay tsy hoe voatery message hoe zao ozy Andriamanitra, tsy hany. Io masy matetika ny ataon'ny olona hoe ahoana ny hainoana ny feon'Andriamanitra. Ny problématsika dia tsika mitady zavatra tahaka ny tamin'izany fotoana zany hoe mare feo mahita fahitana. Fa izao Dieu nous parle dans toutes circonstances. Anjarantsika ny mamaky sy manao lecture entre les lignes. Ohatra hoe misy situation mitranga eo anivon'ny firenena, eo anivon'ny fianakaviana, eo anivon'ny fiarahamonina, dia ao anatin' zany situation chaotique zany dia misy vérité tian'Andriamanitra ho tsapanao sy ho takatrao sy ho azonao mba hahafahanao mitaiza ny olona, na dia amin'ny alalan'ny teny foana aza. Zany hoe azo afangarony hoe juste et vrai. Mety ny zavatra lazainy mety teniteny foana, le zavatra lazainy mety ataontsika hoe mety teny mamofady mihitsy aza angamba, tsy fantatro, fa misy vérité ambadika zay tian'Andriamanitra ho captentsika. Ka izay mahatonga anay na eto amin'ny pejy ity aza dia miaino ny karazan'ny olona rehetrarehetra, tsy hoe mipartager ny opinion'le olona na ny position'le olona, fa hoe inona ny vérité ao ambadika zany teniteny foana zany. Asa razonareo izy inona le vérité ao ambadika zany bêtise humaine zany, misy zany. Ka zay mahatonga le hoe na ny vato aza dia iantsoantso. Ka isika zany izay nomen'Andriamanitra saina, nomen'Andriamanitra fo mieritreritra, dia izay le mahatonga an'le hoe nomena sofina rolo tsika sy vavaray. Zany hoe miaino indroa zay vao miteny, fa tsy manao réaction épidermique hoe tonga de le hoe teniteny foana zany olona zany, teny ratsy zany olona zany, manaonao an'izao zao olona zany, dia ahoana no hiainonao azy. Ataoko mahitsy be ny resaka eto hoe zany mahatonga ny olona mety manometsiny anao hoe fa ahoana ny mahatonga anao afaka miresaka amin'ny olona mpiteny ratsy, fa ahoana mahatonga anao afaka miresaka amin'ny olona mpimamo. Dia ho za matsin'le olona hoe mila mahay manavaka ny vary amin'ny tsy parifary. Anjarako ny manavaka hoe tia ny setroka sy ny tomany, fa ao anatiny zany rediredy ny olona mamy io zany, ao anatiny io rediredy ny olona tsy mino an'Andriamanitra io zany, ao anatiny zany teny ratsy vararaka ny olona tsy mino zany, dia izaho no miezaka midéchiffrer ambadika hoe inona ny vérité, tsy hoe le tenin'le olona no vérité, fa inona no vérité ambadika zany zay akako stomachulation. Izany no anaovako an'izao sahazan'io zao, zany hoe lecture entre les lignes, ahitana an'ilay atao hoe vérité, fa tsy hoe ny tenin'le olona no vérité. Tsy haiko si je me suis fait comprendre. Donc izay no mba anasanantsika mandoana ny zavatra misy mahaiza mamaky tsy hoe mamaky teny, fa mahaiza mamaky situation miseho eo amin'ny fiainana, na kabarin'olona io, na teniteny foana io, na olona faran'izay mety mahasositra anao io dia manana an'izay fijery zay, voir au-delà de ce que tout le monde peut voir. Averiko voir au-delà de tout ce que le monde peut voir.